Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalaza ao amin'ny Galatianina toko 5 ny andinin'ny 7 manao hoe: aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay hafafon'ny olona ihany no jinjay. Izao indrindra mantsy ny tantarany seho, satria navesatra tamin'ity tovavy ity loatra ny adi-tsaina nahazo azy dia nanapa-kevitra ny hamono tena izy. Nieritreritra kely anefa ilay tovavy fa mialohan'ny hanan-tanterahana izany famonoan-teny izany dia nanantona tompona andraikitra iray tao amin'ny fiangonana kely iray izy. Fantany mantsy fa ny fivavahana kristianina dia mitondra fahafahana. Andro vitsivitsy taorian'izay tokoa dia tsapan'ilay tovavy saika hamonon-tena ny voka-tsoa azony raha nanantona ilay tompona andraikitra tao amin'ny fiangonana izy, ary toa nahamenatra azy indray aza ny hanatanteraka ny fanapahan-keviny hoe hamonon-tena. Dia indro fa niverina tamin'ny loany indray ny fiainan'ilay tovavy. Volana vitsivitsy taty aoriana nefa dia nivadika ny rasa, satria toy ny toeram-pitsaboana aretina indray no nieveran'ilay tovavy ilay trano fivavahana, ka dia nataony sanatria ny hiverina sy hipetraka maharitra ao amin'ilay fiangonana efa nahitany soa. Eny fa na dia nanompo maso izany toerana nahitany soa izany aza dia tsy nataony intsony, nahasosotra azy, ary tsy tazana tao amin'izany fiangonana izany intsony ilay zazavavy. Andro vitsivitsy monja taorian'izay anefa dia fantatra fa maty tamin'ny loza mpiara-kodiana tsiravina tsy nampoizina ilay tovavy. Maty izy, tsy namono tena fa maty. Ry mpiaino an-tsaina, azontsika andraisana lesona lehibe tokoa izany tantara marina izany. Ilay raintsika any an-danitra dia tia hanampy sy hamonjy antsika hatrany, isa minitra, isa tsekondra, kanefa dia manana safidy isika na handray izany na handà izany. Tsy ianao mantsy no mamaritra sy tompon'ny ampitso ary no avy, fa ny izao ihany no anjaranao. Fa iza ny mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao, dia ny andro vitsy nandalo foana izay laniny toy ny fihelin'ny aloka. Fa iza no ahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aoriana aty ambany masoandro. Izany voalaza ao amin'ny toriteny toko 9 andininy 12. Dia mbola manazava sy manamafy izany ihany koa izay voarakitra ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 andininy 17 manao hoe: ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina, fatomotrany andro izao. Angina ny ansovita
innocent. Tsy vitsy ireo mikasa handoko anandria manitra kanefa tsy tanteraka fa lasa tampoka ny ambany rangolay tsy ampiny mikasa andraisa fanapa hakevitra anio ianao no afako ny ampitso ve tsy fantatra ripanota manantona hatonony ny fona izy anye izao mifona hamelana ny otanao tsy ampiny mikasa mandraisa fandapa hakevitra uvita fiomanano nialony andeanana hatonony ny fona hamelana ny otanao tsy ampiny mikasa mandraisa fandapa hakevitra uvita fiomanano nialony andeanana talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpanjaka faharoa toko fahadimy. Ny nana sitranana any Namana sy ny nampijaliana ny Geazy no ny ratsy nataony. Ary Namana komandiny miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehova any Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Sirianina nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tany Israely ary nanompo ny vadiny Namana io. Ary hoy io tamin'ny tompo vaviny, enganye ka mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Ary niditra Namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe, izany ka izany no lazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjaka ny Siria, andeha ary mandeha fa hampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjaka ny Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy 10 sy volamena 9,000 sekely ary akanjo 10 miova teny an-tanany. Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjaka ny Israely nanao hoe, ary raha tonga ty aminao ity taratasy ity dia ho fantatrao fa efa nampandeha any Namana mpanompoko aho ankaty aminao, koa sitrano amin'ny abokany izy. Ary noho ny efa novakin'ny mpanjaka ny Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe, Andriamanitra vao ka afaty na avelona no anrahan'le iny ety amiko mba hasitrana olona amin'ny abokany. Koa masiny ianareo, fantarotra izaho fa mila ady amiko mihitsy izy. Ary rehefa reny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiany ny mpanjaka ny Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy
ka nanao hoe nahoana no nandritra ny fitafianao ianao? Aoka izy akaty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary dia nandeha Namana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravarany trano ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe, mandehana mandroa impito ao Jordanina, dia hody aminao indray ny nofinao ka hadio ianao. Fa tezitra Namana dia lasaka nanao hoe, indro nataoko fa hivoaka akaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va abana sy faripara onony Damaskosy? Tsy mahazo mandro ao amin'ireo va aho ka adio? Dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe, rikaka io, na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany no nataonao, moa tsy mba ho nataonao va zany? Komaika va raha hoy izy aminao, mandroa dia adio ianao? Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordanina impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary ny nofiny dia tonga tahaka ny nofin-jazakely indray ka nadio izy. Ary niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy. Dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe, indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Koa masiny ianao, raiso ny saotra atery ny mpanomponao. Fa hoy izy, raha velona koa Jehovah izay hitsanganako eo anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy handray izy fa tsy nety Elisa. Ary hoy Namana, masiny ianao, moa tsy homena tany zaka ny ampondra roa va izaho mpanomponao? Fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an'ny andriamanikafa, fa ho an'i Jehovah ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehovah ny eloko ny mpanomponao, raha ny tompoko miditra ao an-tranon'ny Rimona hiankohaka ao ary mitehina amin'ny tanako ka mba miankohaka eo an-tranon'ny Rimona aho. Raha miankohaka ao aho, Jehovah ny hamela ny eloko ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy taminy, mandehana soamantsara. Ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa hoy Geazy zatovin'i Elisa, lehilahin'Andriamanitra, indro ny tompoko namela fotsiny ity Namana Siriana ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehovah dia hiazakazaka hanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. Ka dia lasa Geazy nanaraka ny Namana, ary no nitazan'ny Namana avy miazakazaka manaraka azy izy, dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe, tsara ihany va? Ary hoy izy, tsara ihany. Kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe, indro ankehitriny misy zatovo roa lahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga ty amiko avy any amin'ny tany avoan'ny Efraima. Koa masiny ianao omeo talenta volafotsy sy fitafiana indro miova izy. Ary hoy Namana, aoka handray talenta roa ianao. Ary nanery azy izy sady namey talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indro miova, ka nampitondrainy ny zatoviny roa lahy izany ary nitondra izany teo alohan'ireo. Fa noho ny tonga tao amin'ny avoana izy dia nalainy teny an-tanany izany ka napetrany tao an-trano. Dia nampandehaniny ireo ka dia lasa izy. Fa Geazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Geazy?
dia hoy izy: tsy avitaiza tsy avitaiza ny mpanomponao. Fa ho kosa Elisa taminy: tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'n'ilay niodina niala tamin'ny kalesy hitsenanao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizy lahy na ankizy vavy va izao? Koa niabokanina mana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrena izy ka indro boka fotsy toy ny ora-panala. Écho du Christ annonce P2. Ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
tombonahitra, ny aja, ny saotra, ny dera dia atolotritsika mandrakariva ilay Andriamanitra nanome tombonandro atsika, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy atsika. Angatantsika kosa ny fahasoavany mba tsy ala amintsika mihitsy, ary mba hanana ny asany amintsika sy ny fiainantsika izany fahasoavana izany. Iaraka ivavaka isika mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ny tian'io ity. Raha izay an-danitro misaotra anao izay satria lehibe tsy tratry ny sainay mihitsy ny fitiavanao anay, ary nanomezanao anay tombonandro, tombona fotoana ahafahana mianatra ny teninao, miankina amin'izany no avinay. Mangataka anao Tompo mba hitazo fotoana izao, mba vozanay tsara indrindra avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fiarah-mianatra no ataontsika eto, satria fiarah-mianatra no ataontsika dia rariny loatra raha misy ireo fanontaniana apetraky ny mpiara-mianatra. Maro ireo fanontaniana mikasika ny sabata ohatra, napetraky ny maro amintsika. Ary dia ny tenin'Andriamanitra ihany moa no afaka manazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy mety diso. Mety hanana fanontaniana ianao, zao nefa no azo antoka. Andriamanitra manana ny valiny ho anao hatrany hatrany. Aoka hivavaka mandrakariva milohan'ny handiniana ny tenin'Andriamanitra. Hanomezan'Andriamanitra anao fahendrena, hanomezany ianao fahazavan-tsaina eo ampianarana an'ireo fanontaniana mateti-pitranga izay ho resahantsika atoato. Azadino fa tsy irery ianao eo ampikatsahana ny fahamarinana. Ilay fanahy ny fahamarinana dia nomen'Andriamanitra ho anao indrindra rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao. Ka azadino ny mangataka an'izany fanahy ny fahamarinana izany, mba hanolo-tsainanao, hitari-dalananao, hanoro anao izay tena marina. Olona analiny maro no efa nametraka fanontaniana tahaka an'izay efa apetraka ao an-tsainao ao ary efa nalefanao taty aminay. Zao no azo antoka. Na inona fanontaniana apetraka ao dia ahitana valiny maro pototra avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa ireny. Andeha ary hojerentsika tsirairay ireny fanontaniana ireny ary hiezaka tsika ahita ny valiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana voalohany ary dia ity: moa ve tonga handrava ny didy folo Jesosy raha nametraka ny didy vaovao ny fitiavana? Tsaroantsika ngamba Jesosy ny teny hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ao Matia 2:20 manomboka eo amin'ny 7:70 ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izay teny izay. Matia 2:20 ka hatramin'ny 7. Misongadina tsara ao anatin'ireo andinireo ny famitianan'i Jesosy ny didy folo. Tiavany Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Manafoana ireo didy folo, miisa folo ve ny filazan'i Jesosy an'ity didy ity, rehefa niteny izy hoe didy vaovao nomeko anareo. Tsy ny hotian'Andriamanitra sy ny namantsika ve no takiany Jesosy amintsika? Tsy zany ve ny tena votoatin'ny lalàna? Mety hagaganao angamba ny mahita na mitianan'i Jesosy ny lalàna ao anatin'ireo andinina ireo. Dia ny lalàna izay efa nomena tany amin'ny testameta taloha. Eto dia tsisy fanambarana mihitsy hoe ho foanako ny didy folo fa izao indray ny didy omeko anareo. Tsy nanafoana ny tsipirian'ny didy folo nataon'i Jesosy teto, fa nanazava ny hevitra izany didy folo izany amin'ny alalan'ny fanomezana ny hevitra ireo lalàna ireo tsirairay tamin'ny teny fohy. Raha jerenao tsara ny didy folo dia ho hitanao fa maneho ny tokony ho fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny didy 4 voalohany, ary ny didy 9 farany dia maneho ny tokony ho fifandraisantsika olombelona amintsika samitsika. Ny fitiavana an'Andriamanitra zany dia asehontsika amin'ny alalan'ny fanajana ireo didy 4 voalohany ireo. Ary ny fitiavana ny namana na ny olona tahaka antsika
dia asehontsika amin'ny fanarahana ireo didy enina farany. Tsy nanafoana ny didy 10, tsy izay mihitsy ny nataony hamafisina ihany, fa nanazava ny heviny. Zay no nataony Jesosy eto, manazava ny hevitry ny didy 10. Izay efa nolazainy meloa ary amin'ny testamenta taloha ary ihany no naverin'i Jesosy eto, fa tsy vaovao akory filazana io. Tsy vaovao velively io. Raha mamaky ny Baiboly hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ianao ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia tsy vaovao io fanambarana nataon'i Jesosy io, fa zavatra efa nolazainy ary amin'ny testamenta taloha, fa naveriny nampatsiahivina. Maneho amintsika izany fa voafehan Jesosy tsara nge soratra masiny. Ao amin'ny Deutéronomie 4:5, ao amin'ny Deutéronomie 4:5 ary amin'ny testamenta taloha ary no ahitantsika an'io teny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra io. Fa tsy zavatra vaovao vao nitenen'i Jesosy ary amin'ny testamenta vaovao akory io. Deutéronomie 4:5 tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Naveriny fotsiny izay. Ary ao amin'ny Levitikos 17:7-8, Levitikos 17:7-8 no ahitantsika indray no hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy tany amin'ny testamenta vaovao zany averina ihany ireo teny ireo voafantatra fa efa voalaza n'Andriamanitra ela tary amin'ny testamenta taloha tary. Namerina nampatsiaro zany fotsiny zay ny nataon'i Jesosy, satria nanakona n'izany fahamarinany zany anie ireo didy samihafa ny foroporon'ny fariseo sy ny mpanoradalàna akoatr'izay efa nomen'Andriamanitra. Matetika ny olona raha vao mahazo fahefana indrisy fa na amin'ny lafiny ara-pivavana aza dia manao izay hamafiorona n'izany fahefana zany amin'ny famoronana lalàna. Eto ny fariseo dia nanao an'izany ary nanao be dibe mihitsy, anjato ny lalàna ny fironiny. Dia lasa tsy hitan'ny olona intsony ilay lalàna tena mivantana avy amin'Andriamanitra. Misa folo izy ireo, ary indrindra tsy hitan'ny olona intsony ny hevitra ireo lalàna ireo, dia ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Zay ny votoatin'ireo lalàna ireo. Andriamanitra ny fitiavana mandrakizay, ilay Andriamanitra ny testamenta taloha. Araka ny voalaza amin'ny Jeremia 3:7 manao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao. Toy izao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 2:20, Matthieu 2:20, izany didy roa izany, zany hoe ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, zany didy roa lehibe izany ozy ireo ny antona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Tsy pio tsara le hoe ireo ny antona ny lalàna rehetra. Tsy lasa zany le lalàna, tsy ny foanana le lalàna, fa miantona eo amin'ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Tsy ny foanana velively. Raha tena tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia tsy hanana andriamanika hafa, tsy hanompo sampy, hanaja ny sabata zay natsangany, ary nolazainy mihitsy fa famantarana aminy sy ny olony. Zany ny voarakitra anie amin'le didy 4 voalohany. Raha tena tian'Andriamanitra ianao dia izany no zavatra miseho amin'ny fiainanao. Raha tiany hafa indray ianao tahaka ny tiavan'Andriamanitra azy, raha tena tiany namanao ianao, dia ny antsipiriany amin'ireo didy enina manaraka no tandremanao. Tsy hangalatra, tsy hamon'olona tahaka anao, sy ny sisa. Porofo mazava maneho marina amin'ny fitiavan'ny olona n'Andriamanitra ny didy 4 voalohany arak'izany, ary ny didy enina farany kosa maneho ny fitiavany amin'olombelona mitovy aminy. Ary manamafy an'izany resantsika izany zay voalaza ao Matthieu 5:17 Matthieu 5:17 tsy tonga Jesosy handrava ny lalàna fa hanatanteraka an'izany. Tsy hanao teny anankiroa mifanipaka mihitsy izy, fa isika ny mila mandinika tsara. Tsy tonga ho handrava fa hanatanteraka ho Jesosy. Nasehoany fotsiny ny fomba fitandremana ny lalàna amin'ny mpitiavana, satria fitiavana ihany tokony hanosika ny olona hanaja n'ireo lalàna ireo. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ho Jesosy. Tonga izy tsy handrava ny lalàna fa hanome lanja ny hevitry ny lalàna, hametraka ny lalàna eo amin'ny toerany indray.
nambaran' jesosy fa ny fitiavana no fahatanterahany lalàna ary voarakitra o am' romanina toko fa zany dia hoy izy nanampy an'izany ao am' jaona toko fa raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko raha tia azy ianao tandremo ny didin'andriamanitra manontolo. Andriamanitra ny hitanao amin'ny fampiarana ny lesona izay no raisika teto androany. Manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion. Anosbe Ouest. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Andiamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankady fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamalifady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankady ivahinny mandaravoko isikizanyainy ty zavaponetsy maso zatotsy mifankady faray zao ity zao rasaiko marinana ratsy manana ny Kristy overanao overety mety teny anao hoe mino dia pizay mentanentana to tsy tany andovale tany kanan tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly
rasy aminao miarady zay lay onja ny fanantenana radio feony fanantenana alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana dia falindray izahay miarabanao tafaraka aminay amin'ny alalan'izao fianarana ny tenin'andriamanitra amin'ny totoy izao miaraka aminao eto ny namanao kalebandriatsikivy miaraka amin'ny naritiana mialohan'ny hanomboantsika ny fiarahantsika mianatra ary dia manasanao izay mba hiara-mivavaka raina io izay ny an-danitra misaotranao izay noho ny fotoana ny famotram-po ny fiantrana noho ny saina mbola vonina hianatra ny teninao ataonao aminay dia metezandray hiteny aminay amin'ny alalan'ity fandaharana ity da io manokana izao mpiaino mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminay izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. inona moa namanaritiana no loahevitra ho jerentsika anio ho resadresantsika indray zany anio no hoe tena toerana misy tokoa ve ny lanitra loahevitra lehibe tokoa zany ary inona fa ahaliana ny mpiaino antsika toerana tena misy ve ny lanitra manomana toerana tena misy ho antsika Jesosy amin'izao fotoana izao any amin'ny lanitra tena izy hoy izy mantsy manambara ao amin'ny Jaona 4:20 ny 1 hatramin'ny 7 Jaona 4:20 ny 1 hatramin'ny 7 aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa koa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa ho avy fanondroany eto amin'ity tontolo misy atsika ity zany Jesosy handray atsika ho any amin'ny toerana izay efa namboariny any amin'ilay tanàna ny an-danitra be voninahitra mihoatra izay efa nofinofisitsika dia Jerosalema vaovao zany raha vo mipetraka mandritra ny arivo-taona isika dia iriny Kristy entina eto amin'ny planeta tany amin'izay io trano avy any an-danitra io rehefa hidina Jerosalema vaovao dia isy afo anadio an'izao tontolo izao iray manontolo rehefa izany dia ho tonga trano maharitra fonenany voavonjy ity planetantsika vaovao efa naovozina ity manambaran'izany ny apokalipsy 20:7-15 manahoana moa ny sary anehoany Jaona mpanoratra an'izany tanàna masina izany manasanao iara-maky ny apokalipsy 20:1 andininy 1-7 apokalipsy 20:1 andininy 1-7 ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao
nidina avy any an-danitra tamin'andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberina kelin'andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamanina. Toerana tena misy tokoa ny lanitra ary misy ny onona any an-danitra araky ny filazan'i Jesosy teo. Izy ary zany no nambaran'i Jesosy fa hipetraka any amin'ilay tany vaovao ao aorianan'izany fanavaozana amin'ny alalan'ny afo zany. Mamaly an'izany fanontaniana mety manitikitika anao zany ny Mateo 5:5 azonao vakiana ihany koa ny Apokalipsy 2:20 ny 7 Mateo 5:5 aloha no vakiantsika. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Nampanantena Kristy fa amerina ny laoniny indray ilay tontolo tonga lafatra fahiny ho tahaka ny atsarantany amboalohany tao edena ary ny malemy fanahy zany hoe ny olona malemy fanahy no andovan'ny tany. Tena anana vatana sapaitanana tokoa ve isika rehefa tonga any an-danitra? Ahoana moa no fomba namaritan'i Jesosy ny vatany rehefa niseho tamin'ny mpianany tao anatin'ny vatany vao nitsangana tamin'ny maty izay tena be voninahitra izy? Lioka 4:7 Lioka 4:7 Izaho ny tanako sy ny tongotro fa izaho no izy. Tsapao aho ka jereo fa ny matotoa tsy mba manana ny nofo sitaolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Nanana vatana tena azo tsapaitanana tokoa Jesosy. Nanasa ny Tomasy anendry azy izy. Jaona 20:7 Niditra tao anatin'ny trano azo ny tsapaitanana Jesosy tamin'ny fotoana io. Niresaka tamin'ny olombelona tena azo ny tsapaitanana ary nihinana sakafo tena azo ny tsapaitanana. Tsy mahatotoa mihitsy no mipetraka any an-danitra fa olona tena azo tsapaitanana izay mahita fifaliana ao anatin'ny fiainana ara-panahy ary manana vatana be voninahitra. Zao ihany koa kalebandretsika ny voalazo amin'ny Filipianina 7 ny 9 sy ny 12. Filipianina 7 ny 9 sy ny 12 fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay anova ny tena ny fihetren-tenantsika hitovy endrika amin'ny tena ny voninahiny. Zany voalaza ny Filipianina 7 ny 9 sy ny 12. Afaka mahazo antoka zany isika fa ny tenantsika any an-danitra dia mafy sy tena izy tahaka ny tenan'i Kristy izay natsangana tamin'ny maty. Ho tsarovantsika ve ny fianakaviantsika sy ny namantsika rehefa tonga ny an-danitra tsika? Mety mametraka an'izany fanontaniana izany koa ianao ho valintsika io ety ampamaranana ny fandaharana amin'ity anio ity. Andeha rovakintsika ny Korintianina 1:13 Korintianina 1:13 fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombony ny fantatro fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nafantarany ahy. Ahafantatra tanteraka isika rehefa ny an-danitra. Hifankafantatra sy hifampizara fankasitrahana amin'ny hafa mihoatra noho izay efa nataontsika teto amin'ity tontolo misy antsika ity. Mazava ho azy izany fa nahafantatra an'i Jesosy tao anatin'ny tenany lanitra ireo mpianany no ny endriny efa nahazatra. Fantatry mary izy tany amin'ny fasana no ilay feo efa nahazatra rehefa miantso azy amin'ny anarana izy. Fantatry ireo mpianatra roalahy tany amin'ny lalana ho any Emosy izy no ireo hetsika mahazatra efa fanaony. Rehefa hitan'izy ireo ny fomba nitsofan'ny ranony sakafo dia fantatr'izy ireo hoe izy ny tompo tamin'ny alalan'ny fomba fanaony. Azo antoka fa ny olona voavitra dia andalo fanandramana mampihetsi-po rehefa hifanatritava ao anatin'ilay fionana any an-danitra. Alay fisary an-tsaina ny fifaliana amin'ny fahafantaranao ny tsika manoka ny vadinao na ny antso mahazatra fanao ny zaza efa nampatorianao tamin'ny vovoko ny tany taona maro lasa izay na ny fihetsika mahafinaritra fanao ny namana malala vitsivitsy. Mivelatra eo anatrehantsika ny mandrakizay
andalianantsika ny fatorana sarobidy indrindra eto amin'ny fiainana ary ampivelarantsika finamanana manokana miaraka amin'ireo olona mahatalanjona indrindra teto amin'izao tontolo izao. Tena misy ny lanitra na manakalebandreantsikivy. So ihany fa manana an'izany fanantenana mahavelom-bolo zany isika. Andeo faranantsika mivavaka izao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao hivavaka isika. Raina izy any an-danitro sotranao satria manomana zavatra tsara ho anaynao ia fiainan-tsambatra any aminao any an-danitra. Ampio izay atoky ianao ary ameny fepetra hidirana amin'izany fiainana mandrakizay feny fahasambarana izany. Da io ny mpiara-mianatra rehetra mba ho tiatrany ny teninao ary terizo ao amin'ny faniriana ny andova izany fanjakana mandrakizay izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Harlanto. Eto antany anye tsy azo ifikirany intsony naory anao namanana tsy azonao sakanana fa lamba mena no miondry anao fa ny andany trany anye misy harena ambony naory anao namanana tsy azonao sakanana fa lapavolamena no miondry anao aza mitahiry tointsony fa feno kalala oety o feno mpandroba pikony animby ty fokelity fa leo kosa aminy sisa tehirizony anjaranao asiurakitra hoany amparadisa sinjoviny hoavinao. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Eto antany anye tsy maintsy misy ny ankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny mpanasoaso fa any andany trany anye zay mbola tsy tany maso reo olombovonjy no hanao matso fa mabioampo tena mangatsoatso aza manoriny tointsony tsy tanindrazana oety rafeto laitrano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao yanao io na panotabeasa volatiny reta didio. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Fananteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Sotran'Andriamanitra isika fa misokatra eo an'lohantsika indray ny lesona vaovao omen'Andriamanitra ho antsika. Mitondra ny lohateny hoe fanekena voalohany.
ny mikasika an'izany fanekena nataon'andriamanitra amintsika olombelona izany no ifantohany fiarahantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tsipiriany lesona dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko, angataka indray ny fitariana avy amin'ny fanan'Andriamanitra mba ampazava izay tian'Andriamanitra lazaina amintsika sy izay tiany ho ataontsika, ny fanapa-kevitra tiany ho raisintsika eo anatrehany izany. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay satria nomenao tombonandro. Tena fahasoavana lehibe izany. Tsy mendrika an'izany izahay fa nataonao mendrika an'izany satria tianao ho tonga amin'ny fibebahana tanteraka izahay. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho nanomezanao anay tombontsoa indray hianatra lesona vaovao mikasika ny fanekena nataonao taminay olombelona. Tsy navelanao tamin'izao izahay, tsy navelanao faty mandrakizay tao anatin'ny fahotana, fa nanao planina hamonjenana ianao. Hianatra an'izany momba ny fanekena nataonao izany izahay, ka dia ataovy mazava aminay izany tompo, ary ataovy resy lahatra izahay fa tokony anaiky ny fandaharana izay nataonao ao anatin'izany fanekena ny fanaovanao aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy hatrany moa ny andiny izay fantena natao tsenjery ao amin'ny Exodosy 7:15 no ahitanao azy. Exodosy 7:15 manao hoe: ko ankehitriny raha iain'ny feko tokoa ianareo, ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra. Averintsika indray mandeha, ko ankehitriny raha iain'ny feko tokoa ianareo, ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra. Averina ihany Exodosy 7:15 no misy an'izay andiny no fantena no atao tsenjery izay. Tsaroanao tsara angamba fa nijanona teo amin'ny fitantarana ny fahalavon'olombelona isika, ny fahalavon'ny razambentsika voalohany isika tamin'ny lesontsika farany. Fahalavona izay nateraka ny fandikana ny fandrarana nataon'Andriamanitra, ary izay moa natao hoe fahotana. Kanefa koa mbola narahantsika anie izany, mety misy amintsika mantsy hanometsiny azy mivady. Kanefa jereo tsara ny tenanao, ny tenako, fa nanaraka ny nataony anie. Ny zavatra irahantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy dia azo lazaina hoe famitinana vetivety ny fianarana rehetra mikasika ny fanekena voalohany nataon'Andriamanitra tamintsika olombelona. Andray anankiray isan'andro amin'ireo fanekena izay hianarantsika isika, dia ireo izay maneho ny fahamarinana ankehitriny mikasika ilay fanekena tena izy izay nisoniavina teo Kalvari tamin'ny ràny Jesosy. Ilay fanekena ifanaovantsika amin'ny tompontsika amin'ny maha-kristianina nanaiky anaradia azy antsika. Zava-dehibe ny fahalalantsika mpiara-mianatra an'izany, satria miankina manaina koa anie izany, dia ny fiainana mandrakizay mihitsy. Ny fianarana izany dia atomboka amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa ho famonjena azy sy ny fianakaviany tsy ho azo ny fandringanana. Zay no fianarana anisan'izay ho ianarantsika. Aorian'izay dia ho jerentsika miaraka ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany koa. Fanekena manana ny lanjany izany satria mipaka hatrany amin'ny taranaka fara mandimby milohan'ny havian'i Jesosy indray ny amin'ny rano lanitra. Avy eo dia ny fanekena tao Sinay sy ny mahazava-dehibe ny zavatra lazainy voarakitra ao anatin'izany no jerentsika. Ary farany dia hiarantsika mianatra ny amin'ilay fanekena vaovao, dia ilay fanekena izay tondron'ireo hafa rehetra teo alohan'ireo. Mbola hodiniantsika lalindala kokoa moa ireo rehetr'ireo amin'ny manaraka, fa tompo-maso kely monja no ataontsika atao anatin'ny andro vitsivitsy, manomana antsika ho amin'ny fandalinana
aorinan'izay. Misy fanontaniana vitsivitsy zany a zay rahantsika mikaroka ny valiny ao anatin'izay andro vitsivitsy rahantsika mianatra mikasika ny fanekena izay. Ny voalohany dia ny hoe inona no hevitry ny teny hoe fanekena. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia izao, inona avy no mandrafitra n'izany fanekena izany. Manahoana ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa. Inona ny fanantenana hita ao anatin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fanantenana ho antsika mipaka hatramin'ny taranakitsika faramandimby eny izany. Ary inona no anjara asa tanan'ny finoana sy ny asa eo amin'ny fanekena. Ny anjara asa tanan'ny finoana sy ny asa eo amin'ny fanekena. Misy mantsy milaza fa rehefa mino dia tsy misy asa ho atao ntsony, ary misy indray no milaza fa tsisy ilana ny finoana fa ny asa ny tena zava-dehibe. Ilayntsika ny mijery akaikan'izany. Ankoatr'izay dia irahantsika mianatra koa ny amin'ny hoe misy fifanarahana ve, ary fifanarahana fotsiny ve no voarakitra ao anatin'ilay fanekena, sa misy lafiny ara-pifandraisana koa ao anatiny. Ary farany inona ny zava-dehibe indrindra ao amin'ilay fanekena vaovao. Ilay fanekena vaovao. Isika tany am-boalohany hoe tena miankina manaina ny fianarantsika mikasika an'io fanekena io, satria ho hitantsika ao anatin'izany ny anjara toerana nomen'Andriamanitra antsika, ny anjara tokony ho raisintsika zay ahatonga antsika handray ny famonjenana tsia, izany hoe ny fiatraikan'izany amin'ny fiainantsika mandrakizay. Ka dia manasanao zahay mba tsy handiso fotoana amin'ny fiarahantsika mianatra an'ity lesona ity. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.